Fikamana zarana valina miaraka amin'ireto olona mpahay sy mpandalina reto dia mitsipaka maromaro. An'izany mahatonga vaovao malagasy ny 7 marsa sy ny 10 marsa izao zany. Mitsipaka izay satria tsy araky ny fanosan'andro nentin'ireo razana izany fotoana izany, ary tsy maharim-potitra na ara-tantara na araky ny zava-misy teto amin'ity tanin'ny Madagasikara ity. Tany Madagasikara hoa satria fanjakana malagasy nisy teto taloha, amin'izao izy moa fa Republikan'ny Madagasikara, fa tsy marim-potitra ary tsy marina ny zavatra tao amin'ny 7 sy ny 10 marsa. Ny zavatra fantatra dia hoe ny volana voalohany sy ny andro voalohany amin'ny taona dia antsoina foana hoe alamady. Zay andro alamady io na ny volana na ny andro. Ka izany fanisana zany dia efa voaverina ary lazaina matetika fa tsy tahaka ny fanisana ny volana gregoriana, ny fanasana ny volana malagasy. Fa rehefa natao ny fandiniana ary rehefa nijerena dia 20 na 20 andro sy tapany ihany ny volana malagasy. Noho izany tsy ampy raha miohatra amin'ny taona gregoriana ny isan'ny andro amin'ny taona malagasy. Eo amin'ny 12 na 10 eo zany ny elanelany ny andro amin'ny andro gregoriana sy amin'ny andro malagasy. Raha ataontsika hoe 590 sy 300 ny andro gregoriana dia ny malagasy kosa asorina 150 450 sy 300. Ary raha ohatra ka taona tsy haiko moa izay lazana azy fa ato mba ihany hoe bisextile dia 990 sy 300 ny andro gregoriana, ny antsika malagasy kosa 550 sy 300. Zay manamarika sy manazava fa mandroso manantona aty amin'ny volana janoary ary mbola iotran'izany ny malagasy. Tamin'ny herintaontsika dia nankalaza ny alamady tamin'ny 14 volana jolay zay raha tsy diso ako, nankalazana manetsiketsika, ary io ny tena taona voalohany, andro voalohany amin'ny taona malagasy. Raha jerena sy zoina ary atao ny asa marika tamin'ny zavatra nyteneniko anareo teo tsy amin'ny 12 andro dia anesorana 12 andro zany. Zany andro zany dia tokony fa 5 volana jolay. Ty nefa taona bisextile dia efa 4 volana jolay izy amin'ity. Raha tsy diso fa za moa miteny langy eto mason'ny tompony fa mbola anazavanareo izy fa ny 4 volana jolay no ankalazana ny taona vaovao, andro vaovao amin'ny taona malagasy dia io no alamady voalohany. Mandeha ny serasera amin'izao fotoana izao fa hoe io 7 volana marsa io no ankalazana azy dia mbola manamarina zay hoe tsy marina zany. Everinay fa famitahana ny vahoaka malagasy ny ilazana fa 7 volana marsa ny ankalazana ny taona vaovao na ny alamady. Famitahana hoa satria tamin'ny andro taloha ankalazaina tokoa io andro fa andro anaovana ny santabary. Mbola andratran'izany angamba zay zokony tato tamin'ny andro tsiranana fa natao ny santabary dia teo Ambohijatovy natanterahana azy. Mazava zany fa tsy taona vaovao io, ary zahay raha manamarika ny andro alamady dia manana famaritra izahay. Inona ny famaritra voalohany azo lazaina an'izay dia hoe tsy maintsy fanakaiky ary mifanaraka amin'ny ramadan'ny silamo ny andro alamady. Fa maninona mahatonga zany ary araka tantara dia biby zay silamo no anisan'ny kolokolo sy ny jery ary nanamboatra ny androntsika amin'izao fotoana izao, ny araka tamin'ny mpanjaka Ralamo. Dia rehefa vita ny ramadany, rehefa tapitra amin'ny fifadiana dia mifety ry zareo silamo, ary isika malagasy koa mifety noho ny taona vaovao. Idy lehibe moa ny filazana azy amin'izay fotoana izay. Zay ny famaritra voalohany azoko ilazaina aminareo hoe tsy niova amanjato taonany maro, raha tsy laza hoe efa 400 taona mahery, tsy niova zay famaritan'izay ary zay foana nitondrana azy hatramin'izay ka mandrakizao. Ny famaritra faharoa mba hahafantarana hoe inona marina amin'ny mahatonga fa io ny daty na io ny fanisanany andro dia efa miteny mandrakariva hoe araky ny tenin'ny soratra masina manao mialatsiny fa tsy maintsy mampiasa an'izay hoe rehefa tsy teny nareo dia ny vato no miteny. Dia miteny tokoa ny vato eny amin'ny rova Manjakamiadana, miteny tokoa ny vato eny amin'ny FJKM ambonina mpamarinana, miteny tokoa ny vato eny amin'ny lapan'ny Prime Ministre eo amin'ny Andafy Avaratra. Zany rehetrarehetra zany no ahitantsika hoe famaritana ary fanisana ny andro
sy ny volana ary ny taona malagasy. Raha ijery ianareo ary fanao moa hatramin'izay dia hoe rehefa manoratra ny daty ny malagasy ka mifampiraraha amin'ny olona nivelany dia sady ataony ao ny daty grégoriana no ataony ao koa ny daty malagasy. Ka nizingiziny zay zany satria taloha zay ohatra ny mbola nampanginina ihany, taloha zay ohatra ny hoe mifampiresahana, taloha zay nanao hoe alao iresaka dia alao ifampiresaka, ary efa misy ny fampiresahana tamin'izany fotoana zany. Raha tsy ilaza hoe inefatra nefa ny eo zay tamin'izany mbola tsy folohan'ny zanadra navalina dia efa nitaritiny ray aman-dreny tato ny fiaonana tamin'izareo reo. Rehefa folohan'ny zanadra navalina dia efa niony indray mandeha tao amin'ny toeram-piasako, dia efa niona indray mandeha zay zay nataon'ny ministra Samuel Brigitte tamin'izany fotoana zany. Dia niona tanteraka tokoa ary dia ny fanazava dia ny fahanome fotoana hoe eny ara fa dia amin'ny fahasivy volana me indray tsika miona tamin'ny 5 sy 10 zay raha tsy diso aho, fa tsy nety mipotra tsony zareo, tsy nety mipotra tsony satria maninona tsy ampy le famaritana ny azy azy tsy manana mihitsy izy famaritana na tantara na soratra, fa ny anay zany ampipetraka mihitsy ny famaritana na amin'ny vato na amin'ny taratasy ifanaovan'ny malagasy samyreo vahiny any ivelany dia misoratra zany. Angavy zany mba hoentina ny ankizy mba hijery an'izany ao amin'ny lapiny an-dafiavaratra, fa mbola nisy taratasy maro ao manambara an'izany ary manisa fandrisana ny andro.